Ny aretina kohaka, sery, arety tenda ary ny fivalanana ny tena mpahazon'ny olona amin'izao vaninandro zao, raha ho antsika eto Mahajanga no jerena. Tsy mifidy sarangan'olona ireo aretina ireo, fa na zaza na olon-dehibe dia samy voa avokoa. Maro ny antony mahatonga io aretina io hoy ny mpitsabo, anisan'izay ny fiovaovan'ny toetrandro. Eo amin'ny toetrandro zany efa manomboka ho avy zao ny hafanana dia be ny olona tsy mahazaka ny hafanana moa etaeta dia misotro an'ireny rano glasy, jus glacé dia zay no mahatonga an'ilay aretina mitovy ampisefoana dia lasa mikohaka ilay olona rehefa matetika loatra ny fisotroana rano mangatsiaka glacé ireny. Mila fitandremana araka izany hoy hatrany izy ny fisotroana ireny zavatra mangatsiaka ireny amin'izao toetrandro iainantsika izao mba hisorohana ny tsy fahasalamana. Eo ihany koa ny fihinanana hani-masaka tsy misarona mba hisorohana ny areti-pivalanana. Aleo mantsy misoroka toy izay mitsabo.